Ny dirantsika amin'ny vaovao finoana tanteraka ny voka-dehibe ny fiangonana FJKM mandakana Ambohimangarova amin'ny alahady avy izao misy ny fanentanana ho an'ireo ampelezana sy ireo zanaka ny fiangonana rehetra. Tahaka ny mahazatra ny fiangonana rehetra, fiangonana kristianina, indrindra ny fiangonana FJKM dia anatanteraka ny voka-dehibe ny fiangonana FJKM mandakana Ambohimangarova amin'ity taona ity. Zany dia ho tanterahana ny alahady fa 5 ny volana Jona 17 ho avy izao. Ny mampiavaka kely an'ity fotoana ity dia io ihany koa no fotoana izay anokafan'ny fiangonana FJKM mandakana Ambohimangarova ny taonjobily fa 50 taona ny fiangonana. Satria tokoa amin'ny taona mitsidika ho avy io dia ho feno 50 taona katroka izany FJKM mandakana Ambohimangarova izany. Noho izany dia fotoan-dehibe rososona no ankalazain'ny fiangonana FJKM mandakana Ambohimangarova amin'io alahady fa 5 ny volana Jona 17 io. Ary dia fotoana hipetraka ho tantara eo anivony zany fiangonana FJKM mandakana Ambohimangarova izany. De tatahaka an'izao ny fandamina mandritra io fotoana io. Isy fiara imbonana ho an'ny zanak'ampelezana aty Antananarivo amin'ny fitora sasany maraina eo amin'ny Behoandravoangy, zany hoe eo amin'ny ex Solopry zany amin'ny fitora sasany maraina. Hanomboka amin'ny sivira sasany maraina ny fanompoam-bavahana izay iarahana raha teo mandray ny fanasan'ny tompo ary dia ho faranana amin'ny lavantombokatra sy ny fiaraha-misakafo ny mpianakavy. Noho izany dia aoka samy homana amin'ny fitaovam-pihinanana fa isakafo ifampizarantsika amin'ny vidiny tena mirary ariary amin'io alahady fa 5 ny volana Jona 17 io eny Tanindrazana eny amin'ny FJKM andakana Ambohimangarova. Noho izany manentana izahay tena fifaliana ho an'ny mpitandrina mivady ny baron'ny fiangonana FJKM andakana Ambohimangarova ny miantso sy manasa ny zanaka andakana rehetra ny ateraky ny FJKM andakana Ambohimangarova ny taranaka zany fiangonana izany zay rehetra manana rohim-piaviana avy any Ambohimangarova dia asaina kana ho tonga eny andakana Ambomanga ankalazan'Andriamanitra noho ny voka-dehibe 17 ary ho fanokafana raha teo ny taonjobily 50 taona ny fiangonana. Aseho antsika amin'io reo komitiny zany fa 50 taona ny fiangonana zany ary aseho amintsika voalohany amin'io ihany koa ny logo na sary famantarana am'izany jobily fa 50 taona ny fiangonana izany ka dia manantena ny fahatongavany ny mpianakavy ny finoana rehetra ary aoka ifampilaza fa dia eny andakana Ambohimangarova zany fotoanantsika amin'ny alahady ho avy izao. Dia mirary soa manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mianakavy.